ho aminareo iavana ny famotram-po sy ny fiadanana ary ny fahasaorana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa ilay tompony fanondrana. Anio ady 4 Jolay taona 2024 tafamboneto isika amin'ilay voninahitra an'Andriamanitra. Iombona koa amin'ny vahoaka an'Andriamanitra manerana ny sahany fijekena amin'ny fitondrana mambavaka ny toeram-panomanana mpitandrina ary fiomana sahady amin'ny fotoam-panindrana anio tolakandro. Amin'ity anaty koa dia niombona amin'ny sampana tanora kristiana zandrina isika amin'ny antsoina hoe Alahady-mbokatra. Ankatoka ny fandraisana anio efa vonona amin'izany koa ny mpandraisany katekomenina rehetra. Ndeha hitsangatsika anao hira fanentanana azakazaka azy. Amin'izao fampokavahana izao miompana amin'ny lohahevitra hoe matoky manaiky mihiraka ny mpino. Dia raha tompo isika araka ny salamo voalahatra. Hoy ny mpanao salamo fa iza no Andriamanitra fa tsy zero ary iza ny vatolampy afa tsy Andriamanitsika. Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarika ny leako. Manao mitombo tahaka ihany jela vavy izy ary mampirehetra eo amin'ny fitoerako avo. Mampianatra ny tanam-piady izy ka mahenjana tsy fikavarana ny sandro. Menao any ampinga amin'ny famonjenao, ny tananao ankavanana no manoana ary ny fampipananao no manlehibe ahy. Miarahanao ny lalana diaviko ka sy mangofotra ny adi-tongotra. Amen.
Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mideranao izay fa Andriamanitra mahery ianao ary mampahery anay koa ny hazakazaka nandritra izao volana Jolay izao. Nanao ny tombotray toy ny an'ny diera vavy. Raha namakivaky lohatsariko ny fahafatesana ny firenenay ary feno orooro dia io ianao Andriamanitra izay mahatahotra no miaro anay, nampahery anay. Misaotra Tompo, misaotra anao koa no ny famoazanao anay ary tsy amelanao anay ho tafandrimandry ka hatongavanay eto an-tranonao amin'izao fanompona masina izao. Tompo, ankasitraka ny fahatongavanay anie ianao iara-nome anjara tsara ho an'ny tsirairay mandritra izao fanompo-pivavahana izao. Miombona ny mpianakavin'ny finoana manerana ny sahany efijekeriny izahay mankasitraka anao indrindra koa noho ny nahafahana nanomana sy nanefy ireo mpanompo namaly ny antsonao ka niomana ho mpitandrina na ho mpampianatra ao anatin'ny sahany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra ny nanambinanao ny ezaky ny toeram-panomanana isan'isany avy. Misaotra ny nampahirezanao ireo mpampianatra matianina any amin'ireny toeram-panomanana ireny sy ny mpampianatra an-tselika. Mino izahay Andriamanitra fa ity fotoana ity dia ho fanehombony ny naitranao ary ho fampahirezany sady koa ny efijery mamanontolo hitsena ny fanirahana lehibe izay tanterahana amin'ny alalanao. Manatriary amin'ny alalan'ny fanahy masina
mitary mba ho araka ny sitraponao ny zavatra rehetra ataona eto ary vonina hitrao irery aty amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Enoy ampanajana ary eritrereto tsara riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fiangonana. Voasoratra hoe ho amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famondrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Amen. Sambatra ny maintsina izay mandeha ny Jehovah sambatra izay tandrina teny vavolombelona ka mikary azy ny fo rehetra. Amen. Voavinandreny sitrapon'Andriamanitra isika fiangonana raha mandinika ny tenantsika manao izany dia matsiaro fa tsy nahatanteraka. Andiary anaraka izao tolombavaka izao hiaiky ny fahotantsika ary angata-pamelana amin'ny tono. Hivavaka isika. Tsy vaovao eo an-tsofinay ry Tompo ny fiantsoana ho amin'ny fanorantena araka ny sitraponao Andriamanitra izay nampandrenesinao teo. Kanefa indrisy nandalo ka nandalo izany feonao izany, tsy nanaiky ho irakao izahay, tsy nanolo tena marina arak'izay nandrasanao taminay izahay fiangonana, ary raha nanolo tena indray dia nanaoko totoa tamin'ny fanompona ary tsy nahefa arak'izay toky nomena ianao. Mangataka aminao izahay aza isainao fahadisoanay ny lasy tamin'ny tsy fahatanteranay, avozy kosa ny fanainao iorina ty anatinay. Hitanao koto ny fahadisoana ny fahotana nataonay teo anatrianao, tsy miafina aminao ankoatran'izay ny fanandrivy tamin'ny sitrapon'Andriamanitra novakina teo, nanao zavatra nampalahelo ny fanainao masina izahay ary nanelingelina ny namanay tamin'ny fifandraisana tamin'izy ireny. Mangata-pamelana aminao koto ianao amindra fo aminay indray. Nangatanay dia niainonao ny vavaka mangina asetry ny tsiraray ny sitraponao ary amborany amin'ny fotorotoro sy mamborakolaka ny tsy fahatanterany. Mianoanay ry Tompo. Fa amin'izao fotoana manokana iombona ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao dia mangata-pamelana aminao izahay ho an'ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny toeram-panomanana, ho an'ny mpampianatra rehetra, ho an'ireo mpiomana izay andray ny fanirahana indrindra, ho an'ireo mpiomana mbola amperim-piomanana. Tompo ny antso azy ireny tamin'ny anarana ianao hamasiny sy hamarino izy. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay fanatitra naterandray mandeha monja ho fanavotana anay. Amen.
antsika izay nibebaka marina ry mitsangana andreny teny somafaly atolotry ny tompo ho antsika. Hoy ny soratra masina, fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko, taranaky Abrahama sakaizako. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny faran'ny tany, ary nantsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba hariko. Izao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao kavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy ianao. Amen. Voavelany eloko areo no anarany masina, midera ny tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloko ary tsy misitaka ny fanahidy. Amen. Sono manavutra tuki si apiga izi sono manavutra manume isua izi vanira ni mahadiu maana fakailukai sono ao anatin'ny fifalian'ny mpino voavela eloko ariavana no irahantsika manona ny fanekempinoana araka ny voasoratra ao amin'ny laharana 4. Manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'i Petera hoe ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. See
mahafinaritra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny tompo tonga amin'izao alahady farany atao anatin'ny volana jolay 2022 zao ry havana ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ho amintsika mandrakariva. Misy avantsika izay nandray ny fanamasina sy fitsofandrano ny fanambadian'izy ireo ny sabotsy 12 jolay sateo tao amin'ny katedraly Andohalo. Randriamasina tolotra Rivo Lukasy Andria miaja Ralson miantsa fiderana. Angataka anareo androso amin'ny fifampitondra. Miarabanareo vitasoa ny 12 jolay. Miarabanareo tonga soko eto amin'ity fitandremana ity. Taizany antsa moa fa dia mbola sany amin'izy izy zany ao amin'ny Jisoa ihany na dia ao amin'ny Eglise Katolika Romana azy. Miarabanareo ny tompo anjaka ao tokantranonareo mba ny fiadanany ary araka amin'ny fampitondrana dia manolotra ity baiboly ity ho mariky ny fiombonan'ny fiangonana aminareo tafaradalana vany roa Ratsefa ny fanaky. Fa ho toy izay raharaha efa nambara amin'ny tantsoratry ny fiangonana fanamafisana riavana miandry antsika eo amin'ny fanatazan-drakitra faefatra ny fanorana ho amin'ny tsangambato jobily faharoanjato taona ny tranopirinty FJKM ao i Marivolanitra. Efa nambara tamintsika fa manatratra taremarika 400 millions ariary isika amin'ny tsangambato ny faharoanjato taona fanoloana manontolo ny milina fampiasantsika ao amin'izany tranopirinty izany. Zava-dehibe ny fananantsika tranopirinty, lehibe noho izany koa ny fanarenana ireo fitaovana efa konka sy tontany ela nandritra ny 200 taona ny asantsika tamin'izy io ho avaoziny izany. Azonao ataony mamanga mitsidika ny hoe manahoana tokoa moa zany fitaovam-piasana hosoloana izany. Azonao ataony mandray anjara manokana amin'ny anaran'ny tenanao na ny fianakaviana na ny orinasa tantaninao dia mivantana any amin'ny tranopirinty i Marivolanitra ianao. Fa ity an'ity kosa dia isika rehetra no ifanometanana ka anolotra andray anjara amin'izany tsangambato izany ry havana. Ho indrindra ny soratra masy amin'ny Romanina 12:15 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Ny tanjonsika dia 3 tapitrisa ariary. Ity no santatry ny ezaka ataontsika fa raha sitrapony tompo amin'ny 2 novambra isika mbola anentsoa dia ezakezaka indray. Tahaka an'izay fangatana ataontsika amin'ny Jesoa, izy anao mihoatra, isika anao mihoatra, izy anome mihoatra an'izay angatantsika. Ny tompo anafierantsika anome fitiavana azontsika mandray anjara amin'izany asa izany. Naiza itundra nawai tiko nyaraka minao Jesu vayana numiatsuan iaraka minao aori Jesu tumpuku iturite nisu aminire uavaku anaratiana Sano familiaku Hamuni asana Jesu Tiku nyara kaminau Jesu Naiza itutra Nawai Tiku nyara kaminau Jesu Vayana numiatsuai. Tompo
Andriamanitro misaotra anao no ity fotoana ity ahafahanay mandre sy mandraindray ny teninao irao ny fanay masina mitenena araka ny fombanao amin'ny anaran'i Jesosy zokinay amen. Azonareo tsara ve ny tononkira izay niraina teo? Hoe ahoana hony? Dia ahoana koa? Aty soraka ihany? Mety miteny ny tompo hoe zany tokoa ve? Mety miteny ny fahavalon'Andriamanitra hoe inona koa zany eo? Ny soratra masina ao anatin'ny perikopa izay tondranantsika ankizy sy tanora dia ao Matthieu 7:7 tapany farany. Matthieu 7:7 tapany farany. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa amory ny vokatra. Mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa amory ny vokatra. Raha anafarana antsika miaraka amin'ny lohahevitry ny perikopa dia azo atao no milaza hoe mivavah mba hisy ankizy sy tanora anaiky ho iraka. Mivavah mba hisy ankizy sy tanora anaiky ho iraka. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:1 hatramin'ny 7 dia misy tantara fanirahana anankiray. Barnabasy Saoly no voalaza ao anatin'ireo andininy vitsireo, azonareo sokafana indray baibolinareo manandrify an'izany, asan'ny apôstôly 7:1 andininy 1 hatramin'ny 7. Taorian'ny vavaka dia voalaza ny soratra masina no hoe ny asa ny fanahy masina, hoy ny fanahy masina atokany ho a Barnabasy Saoly. Rehefa ny vavaka indray ny fiangonana dia natokana nametrahan-tanana i Barnabasy Saoly ka nirahana. Izay lay vavaka miaraka amin'ny fanirahana, mivavah mba hisy anaiky ho iraka. Anio ary ny iraka ampanaovina anareo ankizy sy tanora dia anaky 3 ho vita ve? Ny voalohany mivavah hisy anaiky ho iraka. Ny faharoa mivavah ho anareo efa nandeha nanaiky ho irahana. Ary ny fahatelo mivavah mba ho valim-bavaka ianao indray androany hamaly ny fanontanian'ny tompo hoe iza no irahako, iza no andeha ho irakay. Ianao no hiteny amin'ny andro anankiray manao hoe inty aho iraho aho. Mifamatotra indrindra amin'ny hira nanomboana teo. Ankizy sy tanora efa fanekena ho iraka ny fanaovanao vavaka mba hisy anaiky ho irahana. Ny fivavahanao hampahirezan'Andriamanitra ireo efa nandeha tamin'ny iraka nampanaovina azy. Ary indrindra ny fivavahanao mba ho isan'ny hamaly inty aho iraho aho ianao amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Mahireza ary tanterao zany iraka zany. Amen. Ivavaka isika. Hay very tompo na kely izahay na lehibe na ankizy na tanora dia manana anjara amin'ny irakao ho valy ny antsonao manao hoe mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa amory ny vokatra. Izao izahay dia mivavaka mba hisy olona mandre antsoka hamaly eny. Izao izahay dia mivavaka mba hampahirezanao rehefa eny an-dalana amin'ny fanatanterahana ny iraka ampanaovinao azy. Izao izahay dia mivavaka ho an'ireo tanora anao andray ny fanirahana ho eo amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity anio ity.
ary tian'izao izahay dia mivavaka mba eo ambavanay tahaka ny lazany Isaia koa ny valiteny eny amin'irakao naiza na rahoviana amin'ny fotoananao Andriamanitra hiteny izay manao hoe inty aho irao aho fa tsaronay tompo ny mangataka aminao mba hiaro ny lalakalehanay amin'izao fotoana tsarotra izao ny ankizy ny tanora tompo ataovy mifikitra amin'ny tanakavana ny famarinanao na mandeha na mitoetra mba ho voaro izy tompo ary ho vonina hatrao ny fisiny eny amin'ny fiarahamonina ao amin'ny ankonana ary eo amin'ny fiangonana indrindra amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fany masina sotranao izay ny amin'ny tombonandro pasoavana menao anay afana indray miaino sy mamaky ny teninao. Ny teninao dia masina ka mitondra fahariana vaovao aty anatinay. Koa dia misafihana ary ianao fany masina aminay izay mamaky ny teny sy ny mpanomponao izay tondra ny hafatra tsara avy aminao. Ary fiainana ho anay izany hitondra hery sy fitiavana avy aminao Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo sy ilay naniraka anay nanaonay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka amaky sy hiaino soramasina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 8. Rehefa hita dia vakiana aminaran'ny Tompo. Ary ho Jehova, efa hita tokoa ny fahoren'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarenany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony, dia efa nidinao izao amonjy azy amin'ny tanany Egiptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka. Dia any amin'izay tany tonandronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Vita ary ny Jebosita. Arankehitriny indro ny fitarenany zanak'Israely dia efa mby aty amiko, sady efa hita koa ny fahoriana izay ampahorin'ny Egiptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao hirahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Foi Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no hankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, ombanao tokoa aho, ary izao ny famantaranao anao, fa izao no efa naniraka anao rehefa entina mivoaka any Egipta ny olona dia hanompan'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, dia anao amiko hoe kosa izy, iza moa no anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ary koa izy, izao no olazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Ho tohizantsika famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matthieu
Matio toko fahasivy ny andimy fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Ary ho farana antsika famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily faharoa any Timoty. Timoty faharoa toko fahaefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy ny toro ny filazantsara amin'ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompo ny vokatra, mba hampandehana ny mpiasa hamoro ny vokatra. Eo anatrehan'Andriamanitra azy Kristy Jesosy, izay tsara mivela sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakana no hananaraka anao mafy. Mitoriany teny, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona amin'ny fampianarana tsy misy kilema, fa ngididy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivilo amin'ny anganoangano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao dia efa tolotra sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho na nitanteraka ny fihazakazahanao, nitahiry ny finoanao. Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satrobonaitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany koa. Amen. Ray Masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ao aminareo ny fanotram-po sy ny fiadanana, ary tombo ao anatsika koa ny asan'ny fanahin'ny Tompo ifanotoantsika amin'ity fotoana ny toriteny ity andraisantsika ny afatra entimiaina. Lalamasaka amin'ny malamanjo ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahafito manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fihazakazako, nitahiry ny fononao. Fatoizantsika amin'ny andininy fahavalo izany soratra masina izany riavana, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satrobonaitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo tsara marina, tsy ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehoany koa. Araka ny voalaza teo riavana dia mahavantana ny manamanjo ny mandray ny andiny soratra masina ny hoe efa niady tsara aho na tanteraka mpiazakazako aho nitahiry ny finoanao. Ankehitriny dia isika no ampandrenesan'Andriamanitra izany andiny soratra masina izany, ary afarany andray hiraka, anaiky ny hiraka, ary anatanteraka arak'izay tokony ho izy. Paoly apôstôly izay notsaraina no nifijoroany ho vavolombelona tamin'ny fitoriana ny filazantsara, mamarana ny fiainany hiatrika ny fahafatesana martyra, no mametraka ity soratra ity ary manafatra ny Timoty handinga azy eo amin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny Tompo.
anjiny voalohany hatramin'ny fahadimy dia baiko ho an'ny Timoty, mitory, mareta, azakivy. Mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mareta ary azakivy na dia mangidy itsofina tsy te ihany, ny filazantsara marim-potitra aza ny manodidina famamboly mpampianatra ho azy. Ny tapany faharoa andiny fahaenina hatramin'ny fahavalo dia ijoroany Paoly apôstôly eo anatrehan'ny Timoty ho ohatra fianarana. Ohatra azonao ianarana satria miady tsara, nahatanteraka fiazakazana ary nitahiry ny finoana. Manaiky ho iraka ny mpino, iraka misy ady, iraka mamakivaky ny fotoana, ary iraka misy satroboninahitra. Iraka misy satroboninahitra. Manaiky iady ny hoe ady eto dia anankiray amidikany koa ny hoe tolona, ary ny tolona tamin'ny fakapanahy sy ny rendrarendran'izao tontolo izao zany Paoly zany. Fifaninana, ny faninana tamin'ny fampianaran-diso ny filazantsara marina izay nentin'ny Paoly apôstôly, niady tamin'ny fampianaran-diso i Paoly apôstôly. Voalaza koa ato hoe nahatanteraka ny fiazakazako aho, nalandavitra nandehanan'ny Paoly apôstôly tamin'ny fijoroana ho vavolombelona tamin'ireo iraka missionnaire na 10 missionnaire maro izay nataony, tonga tamin'ny famaranana ho amin'ny fahafatesana martyrisme. Misy filazana koa ato hoe nitahiry ny finoana, zany hoe niaro ny finoana, na koa nitandrina ny finoana, na koa tsy nivadika tamin'ny finoana. Ary ny farany saroboninahitra izay ataony anohatra ilazana ny fanomezana ho an'ny mpandresy teo amin'ny fanatanjahantena na tanteraka ny fiazakazany, valisoa ho an'ny mpandresy. Ndeha ary sika riavana, manaiky ho iraka ny mpino, iraka misy ady. Rehefa mandray ho tapany voalohany amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny 17 isika manao hoe efa niady tsara, dia entiny soratra masina mankany amin'ny Koritianina faharoa toko faha 12 andiny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Lava moa fa tsy hovakiana amintsika fa azonareo tompazana-maso, santionany fotsiny eny amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ny hoe zany Paoly apôstôly alaivo tsara an-tsaina, ahidina avy eny amin'ny varavarakely, ampandosirana ny mpanenjika. Hoy ny andiny fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'ny tompo, Korintianina faharoa toko faha 12. Fa avy teo amin'ny varavarakely eo amin'ny manda nampidinana tamin'ny sobiky, ka dia afanandositra ny tanany aho. Santionany zany riavana. Fa iry ambony ery manomboka amin'ny andiny fahatelo amby roapolo, vakisambo, tsy mahita tory, tsy mahina-kanina, ny kapohana indimapolo latsakaray, zany niady ny Paoly apôstôly raha ny fijoroana eo anatrehan'ny Timoty ho fianarana. Ianao ve efa nikapohana satria nanolo tena ho katekomena? Tsy nisafosafona raha misaotra anao anaka. Ianao ve efa nahidina avy eny am-baravarakely ampandosina satria misy manenjika no fijoroana ny vavolombelona? Misy anangatana ve zany zay? Ohatran'ny Paoly mihitsy. Fa ianao kosa ve efa nanongovitra raha nahita ny anaranao nisy nanolotra ho fidiana tekona? Ianao ve efa niorooro raha nialoalo tao an-tsainao, na renao teo potsofinao ny feon'ny fanahin'Andriamanitra manao hoe antsoko, anao fanimpony ny mpitandrina anao? Azane zany hoy ny maro. Tonga dia manirikitana. Nivaly tamin'ny aliny sabotsina zateo ny fifaninana idira ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina.
isy anankiray fantatry fa afaka efa nanalandray mandeha izy dia tsy afaka dia afaka voany ato zao dia nioraka izy lozy ty paster loza anga lozandray efa nanala ianao tamin'ny taon-dasa dia tsy afaka dia zao anao afaka dia nidiran-doza ve izany riavana no ady ao anaty ny olona antsona vao manomboka fotsiny ny fiantsona sy ny iraka dia manirikitany sika ninonino anjara fanompoana satria masina loatra ny fanompoana amin'ny raha ny tompo antsika raha manana fahasahisahiana foana ianao hiditra amin'ny karazam-panompoana tahaka izao na tahaka izao tsy ny mahampitandrina ihany na ny mahadekona na araka ny tany saina teo ny mampiandro moa dia ororo be koa zany hiditra komandoan'i Jesosy na inona na inona fanompoana mangovitra ianao ary izay ara-drana normaly eo anatrehany to tsy maintsy mangovitra isika izatria ny fanompoana dia manomboka amin'ny ady ny fanompoana dia misy ady Paoly dia nanambara hoe efa niady niady tsara tena mirindra mihitsy ny filazan'ny Paoly niady natrehany eo amin'ny Korintiana 2:1-9 hatramin'ny 7:30 na rafitra tonitony-kando riavana misy olona tena hoe tsy te hiaritra fa te hanompo misy olona kivy manoloana ny sakana amin'ny fanompoana misy olona miala satria misy tsy fanarahana ao anatin'ny tanimbolon'ny tompo fa misy olona kosa miatra niady mafy ka mijoro mafy niady fa mijoro izy ary sedrainy fa miatrika izy izany dravana ny karazan'olona ao amin'ny fiangonana manompo satria moramora ny fanompoana tsy misy sedra tsy misy zakatsakana mandeha ka mandeha raha izay dia eny fa vao mivadika ny tantara mafy miady mialan-daharany ny sasany mafy ny sedra tsy afa-miatrika mibetsaka ny fanompoanan'ny tompo tsy hoe misy ady ve mora ny ao sasarotra tsia fa ny fanompoanan'ny tompo dia miantso antsika iteny hieritreritra andinika ny hoe ahoana ny fomba hietrehako ny ady rehefa tonga eo anatrehako izany ady zany ny fanompoana ny rahanantsika riavana dia fanompoana manomboka amin'ny ady mamakivaky lalana feno ady ny fandiniantenantsika manaiky ny iraka dia ny hoe ahoana ary ny fahavononako hiatrika ady amaly ity iraka ity aho mila valiny zany amin'ity an'ity ny faharoa riavana iraka mamakivaky ny fotoana eo amin'ny andininy faharoa mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana eo amin'ny andininy fito tapany faharoa na tanteraka ny fiazakazahako aho raha mpifamatorandreo dia milaza antsika fa ny iraka izay mpanaovin'Andriamanitra antsika dia iraka mamakivaky ny fotoana raha andray ohatra momba ny asany momba ny Paoly apôstôliana isika ireo 10 misionera telo nivaingana sy mivoatra izay nataony miampy ny fahaefatra ny famatorana azy ny ainga tao Jerosalema ho an'ny Roma ho tsaraina hifarana amin'ity fahafatesana martyra ity hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 ny dia voalohany ny rahany tamin'ny Barnabasy natsidika tamin'ny 10 minitra ny ankizy tanora teo ny dia faharoa dia misionera faharoa dia ny toko 10 andininy 2 hatrany amin'ny toko 9 andininy 12 ny dia misionera fahatelo asan'ny apôstôly toko 9 andininy 13 hatrany ny 12 andininy 17 ary ny farany voalaza teo dia hitondrana azy ampatorana ho an'ny Roma ho tsaraina ny asan'ny apôstôly toko 17 hatramin'ny 19 raha maka fotoana kely sika andinika bebe kokoa momba ny azakazaka ambarany Paoly fa vitany dia ambarany mpandinika fa misy hatrany amin'ny
440 4,000 sy ray alina na traminy 4,000 sy ray alina kilometatra ny tontalo ny azakazaka nataony Paoly tamin'ireo 10 misionera izay nataony tao anatin'ny 5 taona. Izany hoe isa taona izy raha totaly dia mahavita ohatran'ny makany an'iny any mahabo 700 kilometatra. Fa izao ry avana tsy ny kilometatra vitanao no inony fa ny fiainakenao iraka mahery vaika amin'ny fitoriana ny filazantsara mandingana 2 metatra venao amin'ny ankonanao izay no tadiavin'ny tompo. Hiala kely kilometatra vitsivitsy ianao amin'ny toeram-piasana izany indrindra no anirany tompo antsika azakazaka toy izany atomitrezaka sy lavitrezaka no anirany tompo ny fiangonana no hitadiavan'ny tompo iraka mahatoky hanatanteraka ny fitoriana ny filazantsarany iraka mamakivaky ny fotoana 10 taona nandianana kilometatra maromaro ny an'i Paoly ianao koa iraka misy azakazaka tsy miato na amin'ny fotoana sy amin'ny fotoana naiza na naoviana mila valiana zany iraka izany atombohy amin'indray mandingana ao atokantrano alefa sy lavidavitra eny an-dalambe ary ataovy tonga any am-piasanao irany ianao iazakazaka. Ny fahatelo ry havana iraka mifarana amin'ny voninahitra. Andiny ny fahavalo dia voalaza fa anolotra sady voninahitra ny fahamarinana ilay mpitsara marina. Tsaraina Paoly apôstôly ary ny didy dia efa fantany fa fanameloana ho faty martiora. Vonina izy amin'io tenin'io dia tao milaza fa mpandresy izy satria hosatroana satro-boninahitra. Vonina izy mahita fandresena manoloana ny fahafatesana. Izany la hoe iraka misy voninahitra ty iraka iantsona antsika fiangonan'ity fa na dia fambavahoana ny fahafatesana no ny fanameloana faty aza ny mpitolo filazantsara dia mbola mahita lavitra ny voninahitra Andriamanitra miandry azy. Ny fakapanahy mety mahazo ny mpiazakazaka amin'ny famalina ny iraka ny tompo dia ny hoe otokafana ianao satria navita be. Omena dera sy voninahitra ianao satria nalasa lavitra tamin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny asan'ny tompo. Tsy izany no ambaran'izao andin-tsoratra masin'izao fa mifamatotra indrindra amin'ny tenin'ny tompo amin'izay tsara sady mahatoky manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao lay satro voninahitra ny fahamarinana fankasitrahan'ny tompo ny iraka mahatoky teo amin'ny ady nanaovana ny iraka tamin'ny fiazakazana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ety-pamaranana ry havana anompo ao anatin'ny ady isika mivonoana ahoana ny atrianao ny ady mety ho sedrainao raha maly eny iraka ampanaovon'ny tompo ianao hanompo amin'ny fotoana rehetra isika tsy anarinary fotoana amin'ny zavatra tsy isy antony fa anao zava-dehibe ny fahavelomantsika ny fotoana omena Andriamanitra antsika amin'ny fitoriana ny filazantsara na irahana akaiky isika na irahana lavitra dia vonina hiazakazaka. Ary ny fahatelo antenao tsara ny satro-boninahitra omeny ilay mpitsara marina de Kristy. Orenao rehefa nanaiky ny iraka ianao orenao ny feon'ny tompo manao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao ety-pamaranana ary akoatran'ireo fanontaniana izay efa niandry valiny amintsika dia izao koa ny fampandinian-tenany hoe aiza ho aiza ianao amin'ny diany iraka eo ampiandohan'ny ady ve sa eo antenantenany azakazaka reraka te hipetraka sa ko mamarana te hiala tsy mahita ny satro-boninahitra ilay mpitsara marina. Mba iompom-peo amin'ny Paoly apôstôly isika araka ny andiny ny fahafito sy ny fahavalo manao hoe efa niady tsara
na tanteraka ny fiazakazahako ao nitahiry ny vononao ankehitriny tetehirizinao a ny satroboninahitry ny famarinana omeny tompo tsara maro ny tompo ane hampahiry atsika amaly eny amin'ny hiraka miandry atsika tsirairay amen. Hivavaka sika ry havana. Renay tompo ny afatra avy amin'ny teninao izay manentana anay andiny teny aiza ho aiza eo amin'ny ady izay atrehanay izahay miaramila mialan-daharana sa voninkiatrika amin'ny fotoana rehetra aiza ho aiza ny lalana misionery izahay tena manaiky ho iraka marina ve sa mbola feno fisalasalana mipetrapetraka mandrimandry manandraharaha aiza ho aiza ny fanantenanay raha miazakazaka amin'ny fanompony izahay tazanay dian'izao ve azonay antoka diany aty ve ny satroboninahitry ny fahamarinana homanina ho anay ry ilay mpitsara marina tompo ataovy mahatakatra ny sitraponao amin'ny valiny zany fanontaniana sesilany zany izahay ary indreto maneho ny fahavononanay hanompo anao tsy amitahotra manoloana ny ady hanompo anao tsy hitsitsy fotoana hanompo anao amin'ny fanantenana feno fa mbola ety amin'izao tontolo izao izahay dia manana ny endriky ny fiainana atrehanay tsirairay avy ny ady amin'ny tsy fahasalamana ny ady amin'ny fampianaran-diso ny ady amin'ny fahoriana samihafa famoiza malala ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana irenydretrareny tompo angatahana indrindra ny tanamairinao hitsotra ampijoro anay anome anay hery ahafahana mandresy hitanao ny azakazaka miandry anay amin'ny fiainanay andavanandro asa fivelomana filofosana amin'ny fianarana ireo karazana fandaminana samihafa miainga eo atokantrano any amin'ny birao isan-tsokajiny tompo omeo fotoana izay ankoatry ny azakazaka atrehanay andavanandro azona mijoro hovavy olombelonao mino izahay tompo fa hitantana anay tokoa amin'ny tanana ankavananao ianao ary teny aminay hoe aza matahotra izao no hamonjy ianao vonjeo ny manana olana rehetra alalao ny lalany ireo manana raharaha eny amin'ny fitsarana ireo manana olana ara-ankonana ireo manana olana arakasa ireo manana olana ao amin'ny fiainany manokana tompo amin'ireny dia mariny koa fa Andriamanitra akaiky ianao ary miteny hoe antsoy aho dia hovaliko ianao anehoako zava-mahagaga manantenany amin'izany izahay tompo mbola te hivavaka izahay ho an'ny firenenay misaotrany amin'izay zava-rehetra amin'ny famaofo eto amin'ity firenenay ity mampianarana hitodika aminao lay tompo ny hery sy ny fahefana rehetra lay mpandrindra sy mandamina ny sapoky sy ny firenena tompo ataovy mahery ny mpitondrisana ambaratonga andeha amin'ny rariny sy ny hitsiny amin'ny andraikitra izay nomenao ataovy mahery ny vahoaka malagasy eo ampiatrehana ny manahirana samihafa indrindra arovy manodidina apetraka eo ampelantananao ireo vahiny miaramonina aminay ninina antony atongavany aty amin'ity firenena ity tompo arovy koa izy ireny ary ataovy mahatanteraka ny iraka ampanaovina azy ary mahatsiaro fa tsy tonga foana eto izy fa na andre ny antsonao ho irakao na efa iraka raha teo amin'ny fitoriana ny filazantsaranao ny fiangonanao apetraka eo ampelantananao hitanao ny fitaomana manerana ny sahany efijekema ahatonga anay iorina tsara amin'ny finoana aefa be aefa mandrakariva aefa tsara dia ampio izahay mba tanteraka izany
fitaomana iombonana izany. Ary eto amin'ity fitandremana ity tsy miafina aminao tompo ireo mpanomponao maro araka ny sokajiny avy, ny vita batisy, ny mpandray fanasan'ny tompo, ireo tompona andraikitra sy mpikambana ny satsampana sampanasa asary fikambanana, ireo loholona sy dekona, ny barao ny fitandremana miara-miasa ny mpitandrina. Tompo na mpitondra fihavanana laika izahay, omeo ny anjara fahasoavana ahafahanay manatanteraka ny asanao antsakany sy andavany, mba ho iraka mahatoky amin'izay aniranao anay tompo ny fiangonanao. Dia misaotra mbola hamaly ny vavaka asandratray mihoatra noho izay angatahanay tokoa ry tompo. Ndreo ny toeram-panomanana mpitandrina sy mpampianatra atao amin'ny sahany FJKM, ianao amangy amin'ny fahasoavanao izany toeram-panomanana izany koa, anitsy izay tokony ahitsy ary ampanankarena fahalalana hoenty miaina hitondrana ny fiangonanao, ampianarana ny vahoakanao. Atambatray ary ny vavakay amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay ny izay nasaza ao anay, ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miara-misaotra ny tompo isika ry havana, afaka manokatra indray ny taom-pianarana katekomena 7 7 ary dia misaotra ny tompo ny amin'ny fisian'ireo zanaka ny fiangonana sy ireo ray aman-dreny mitondra azy ireo ho amin'ny fanoratena katekomena. Aoka hitsangana ny katekomena andre izao soratra masina izao. Hoy ny tompo, izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjo ny ondry. Raha misy olona tanaraka, aoka izy andany tenany, ka hitondra ny azo fijaliany dia anaraka. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay no ity fotoana sarobidy ity, ahafahanay miara-paly amin'ireo olom-bovony sy ny anjery ao amin'ny fanjakanao ao an-danitra. Misaotra fa misy olona manolo tena ho anao, mamola tena sy manetry tena mba ho tezaina, hiasa sy hanompo amin'ny fanjakanao, hanome voninahitra anao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Manatre izao fotoana sarobidy izao, ampahirezo reto katekomena reto, ahavita tsara ny iraka ampanaovinao azy, ny fiomanany amin'izany iraka izany indrindra, mandritra ny taom-pianarana. Dia ny fanainao masina no hiaraka aminay mba ho voninahitrao, ho fifaliana sy ho fanavoazam-panoratena ho an'ny fiangonanao koa itony fotoana itony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny fandaminana iombonana ny FJKM mamory havana eo am-pianoany ny taom-pianarana katekomena anankiray, dia atolotra sy ampahafantarana ny fiangonana ny katekomena rehetra izay namaly ny antson'ny tompo ary nanaraka ny fandamina ny fiangonana. Koa izao no fotoana hijoroany ny mpitandrina sy ny voamerany am-panahy, tompona andraikitra ny fitaizana sy kolokoloana ny fanoratena reto zanaky ny fiangonana ireto. Izao no endriky ny fandorana ry havana. Tononona ny laharan'ny tarika, ambareo ny voamera izay mpitantana ny ho voatonona anarana, ambara ny sampana izay idiran'izy ireo, izay mbola ho atolotra ny tompona andraikitra isan-tsampana, isaorana nanome ny fampahafantarana ny alahady 12 ny volana Jolay lasa teo. Atolotra ny sampana izay miandraikitra azy ireo katekomena mba hiara-mitaiza. Misaotra n'ireo ray aman-dreny izay tonga nanatrika ny fandaminana sy miezaka fantatra ny fandaminana fampivezana mandritra ny taom-pianarana. Rehefa voatonina koa ny anaran'ny zanak'izy ireny, dia hitantsika hitsangana eny amin'ny toerana misy azy ihany ireo ray aman-dreny mba hifankafantarantsika mpianakavy ny finoana.
araka ny toromarika io nivinevitsakema dia atao izao fandorana sy fampahafantarana izao mba azahoana maneho ny fiara mitaiza ny zanaky ny fiangonana manolotena toy izao. Efa fantatsika fa nitoeran'izy ireo isanalahady dia eto amin'reto laharan-W anankiroa ireto indrindra. Dia misaotra mialoha ny voamerany am-panahy anao ny fanondorana riavana. Voamiera mia ny tarika voalohany fanomezatsoa Bezanahary Ertina Andrianiaina. Ireo katekomena tarika voalohany Rakoto Arsoa Arnala Loïka Arnel. Rakoto Samanana Erintsoa ny finoana. Rakoto Malala Andriamiamina Fifaliana. Rakoto Malala Andriamiamina Fitsikina. Andriamanalina Nirina Arson. Izay no mamarana ny tarika voalohany. Dekona mia ny tarika faharoa. Rakoto Seheno Herinihary Zo. Ireo katekomena Ralaisa Harrison Andrianiaina Michel Sampana Sekoly Fipized. Rasoambolanoro Sekoly Sampana Vokivokomanga. Randriana John Zina Etan Sampana Fifoazana. Rajon Arvony Aingo Natalie Sampana Tanora Kristiana Zokiny. Zay no mamarana ny tarika faharoa. Dekona mia ny tarika fahatelo Ralantoniaina Seheno. Ireo katekomena Samuelina Luca Mathieu Sampana Sekoly SLK. Nomentso Mianjaika Michel Sampana Sekoly SLK. Andrianiaina Tendry Mahatoky Sampana Sekoly Tsanta. Rakotoarimanana Stéphane Abraham Sampana Sekoly Fimpized. Zay no mamarana ny gropy 3. Dekona pia ny tarika fahaefatra Ranaivo John Jean-Pierre. Ireo katekomena Razafindrantompo Manarina Fabienne. Sampana Sekoly Sampana Tanora Kristiana Zandrina. Andriamiatsa Mamtina Lovasoa. Sampana Sekoly Sampana Tanora Kristiana Zandrina. Andriamiatsa Liva Michel Alphonse Sampana Sekoly Sampana Tanora Kristiana Zandrina. Ravelomay Taina Kapiaty Sampana Fifoazana. Ampinjanahary Fanantenana Sampana Sekoly Sampana Tanora Kristiana Zandrina. Zay no mamarana ny tarika fahaefatra. Dekona pia ny tarika fahadimy. Andria Marovelo George nandefa fialantsiny. Ireto avy ny katekomena. Ranaivo John Hantriniaina Fifaliana. Sampana Sekoly Sampana Tanora Kristiana Zandrina. Andria Malala Tsina Fidilalao SLK. Randriambola Rotsy Fanirina Sampana Sekoly Sampana Fifoazana. Razaka Maefarson Tendry Sampana Sekoly Fimpized. Ravelo John Tsiry Fenosoa
nandefa fialantsiny indray aman-dreniny kosa tonga eo. Sampana sekoly alahady STK Zandriny. Ravelo Jauna Tsiaro Sara nandefa fialantsiny ihany koa. Sampana tanora Kristiana Zandriny. Izay no mamarana ny tarika fahadimy. Tarika fahaenina. Hantanirina soa Landotiny izay solokoteny. Ireo katekomena Rakoto Seheno, Joana, Estela, Sampana sekoly alahady, Sampana fifoazana. Boucher Lorraine, Irianja Maria, VFL. Raeli Malala Sitraka Erzo Priska nandefa fialantsiny. Sampana tanora Kristiana Zokiny. Randria Rilaza Toky Niantso Franco, Sampana tanora Kristiana Zokiny. Andriano Liarizaka Miarintso Emanuela, Sampana sekoly alahady Tsanta. Izay no mamarana ny tarika fahaenina. Ny dekona mia ny tarika fahafito. Rabetokotany Noro Harimalala Bakoly Niriny. Ireo katekomena Ramaherin-Jatovo Miora, Tsanta Sampana sekoly alahady. Ramaherin-Jatovo Ony, Tsanta Sampana sekoly alahady. Rabe Manantso Nifty Amina Kaisa, Sampana sekoly alahady. Sampati Sampana fifoazana. Andria Miaja Aiko Navalina, Sampana sekoly alahady Tsanta. Razana Jauna Harena Mamtina, Sampana sekoly alahady. Sampana tanora Kristiana Zandriny. Izay no mamarana ny tarika fahafito. Ny tarika fahavalo, Dekona Pia Randria Mia Nivo Niso. Ireo katekomena Raoly Arimanana Iamboara, Fitonina Melisa, Sampana fifoazana. Razana Jatovo Tojo Nandrianina. Sampana sekoly alahady, Sampana fifoazana, Sampana tanora Kristiana Zokiny. Randriana Risivy Oelinarivo Aina Jonathan, Sampana sekoly alahady, Sampana fifoazana. Andriantso Solonirina Kely, Sampana sekoly alahady, Sampati. Andrianarivo Harimampiona Rio Josia, Sampana sekoly alahady, SVM. Zay no mamarana ny tarika fahavalo. Ny dekona Pia ny tarika fahasivy, izay nandefa fialantsiny no ny antony ara-pahasalamana. Randriambololona Iary Vololona. Ireo katekomena Rakoto Arimalala Sitraky Niaina Evatina, Sampati. Rambaloery Kanto Irintso, Sampana sekoly alahady, STK Zokiny. Rakotondrasoa Nioela Lanja Antenaina, Sampana fifoazana. Izay no mamarana ny tarika fahasivy. Ny dekona Pia ny tarika fahafolo, Ravelo Manantso Nina Silvia Romance. Ireo katekomena Rarnosy Valso Erika, VFL. Rakotonirina Rasoa Volonina Mialy, Sampana sekoly alahady, Sampana tanora Kristiana Zokiny. Randriatina Nomenjanahary Francia, Sampati sekoly alahady.
andria manantsoa mirija tamby ny finono sekoly alahady tsanta. Izay no mamarana ny tarika 10. Ny dekona pia ny tarika 120 raha risoa andriany aina lova izay nandefa fialantsiny. Ireo katekomene raha voary ny aina Paty sampana sekoly alahady STK zokiny. Raha kotoarim-bola ny risoa dilaniny. Raha zanadra fara nandrianiny sampana sekoly alahady Sampaty. Raha mavo nirina Marta Ema sampana sekoly alahady STK zokiny. Raha arin-janahary tsy lavina Mbolatiny Dorcasy sampana tanora kristiana Zandriny. Izay no mamarana ny tarika 120. Ny dekona pia ny tarika 12 raha kotonoriana andrianantenaina zo nandefa fialantsiny. Ireo katekomene raha jaona ranto mialy iharin-jaka sampana tanora kristiana Zandriny. Raha jaona fenisoa Diamondra sampana tanora kristiana Zandriny. Raha Samuelina Wilcliffe Jonathan Sandro sampana sekoly alahady SLK. Raha kotomanana Soloniaina Stéphanie Sampaty. Maefa Harrison Gaelson Edi sampana sekoly alahady Sampaty. Izay no mamarana ny tarika 12. Ny dekona pia ny tarika 17 raha Milmanitra Lalamianta Miaminiriny. Ireo katekomene raha Aljanna Miamintsoa Andriatiny sampana sekoly alahady sampana tanora kristiana Zandriny ary flo ny Brao katekomene. Raha ary lalao Koloina sampana sekoly alahady Sampaty. Andria Joel Nirina ary ny aina Rota nandrianiny sampana sekoly alahady sampana fifoazana ary filopanampy ny Brao katekomene. Raha Kotovao Andraina ary Fity sampana tanora kristiana Zandriny sampana sekoly alahady mpitantsoratry ny vola ny Brao katekomene. Raha Arinisa Andraina Fahasoavana sampana tanora kristiana Zandriny. Izay no mamarana ny tarika 17. Tarika 14. Raha Voninjatovo Serge Andrianjafy. Ireo katekomene Elias Paul Velonaina Finaritra Valentin sampana fifoazana. Pitahiry vola Brao katekomene. Raha Milmanitra Mamy Tsitoaina Junior sampana fifoazana. Mpitantsoratra PV Brao katekomene. Raha Mino Harrison Tahina Jérôme SLK sampana sekoly alahady Sampaty. Raha Mino Arsan Jerry Nicolas SLK sampana sekoly alahady Sampaty. Raha Mino Harrison Eli Anaël SLK sampana sekoly alahady Sampaty. Izay no mamarana ny tarika 14. Ny dekona pia ny tarika 15 izay nandefa fialantsiny. Raha Zafindrabe Agason. Ireo katekomene raha Mangatiaray Tandrifiniriny Sampaty. Gaston Ginette sampana tanora kristiana zokiny. Raha Zafy Mihaja Odette sampana tanora kristiana zokiny. Raha Andrianasolo Harilala Tsinjo
sampana sekoly alahady sampaty izay ny mamarinana ny tarika 5 farany. eny ariavana dia misaotra an'Andriamanitra isika raha ohatra zany ka eny an-dalana eny na eny am-pandehanana eny dia hoe izy no rano dia inona ny valiny? Valy mahafantatra anao. Valy mahafantatra antsika katekomena ny fiangonana ary vonina iara-iasa amintsika hanoana antsika amin'izao fanoratena masina izao. Aoka hitsangana ny fiangonana hivavaka. Tompo mahafantatra mihoatra ny alalanay fiangonana, ireto mpanolo tena ho anao ianao. Miantehitra aminao izahay amin'ny fitantanana azy ireo hahatanteraka ny fiazakazahany, hitahiry ny finoany, ary ho feno fanantenany amin'ilay satroboninahitra ny fahamarinana, omenao tompo tsara marina. Tsy mora ny fanompoana miandry ny fiangonana, fa manaiky ny irakao izahay ahatotosay izany eo ambany tanam-pahasoavanao, ary handray ny fahamarinana ny teny manao hoe ampoanao ny fahasoavako, ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena. Saotra ny amin'ireo ray aman-dreny ny fitaizana izay nataony tao amin'ny isan'ankohonana, misaotra ny amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina ny sampanasa ary fikambanana izay nisy reto katekomenina ireto. Matotonga amin'izao fanoratena izao koa izy ireo dia namafy ny voatsara tany anatin'ireny sehatra ireny, ny tompona andraikitra samihafa. Misaotra ny amin'ireo diakonina niara-ny asa tamin'ny famangina isan-tokantrano ka tsy nitsahatra ny taona sy nanamafiorina ny antsonao tao amin'ny tsirairay. Ianao ry tompo no hanomeanay saina iray sy vava iray, irana mankalazanao mandritra ity taom-pianarana ity sy ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Saotra ny tompo sika riavana tonga amin'ny famaranana izao fanompoam-pivavahana izao, mitsangana anao ny hira mialoha ny tsodrano. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy anareo aneny tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny taviny aminareo aneny tompo ka mindra fo aminareo, hanandratra ny taviny aminareo ny tompo, hanome anareo fiadanana. Ny tompo hiaro anareo na mivoaka na miditra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.